Tsara resaka raha mahakasiky maison de la vanille, maison de la vanille. Nisena olana tamitsika tato ato, indrindra tsika jiaby avy antala. Ary anatin'izay koa moa ny zanaka sava. Magnoloana vaovao nisy tato ato hoe misy maison de la vanille de Madagascar andeha apetraka ao Antananarivo amin'ny toerana atao hoe maison Laborde Andohalo. Ary ahafahana mizaha ranty mahakasiky resaka la vanille zegny manomboka amin'ny fambolena izy zeky amin'izy tsongony na izy alefa, ary ankoatran'izegny maro raha mahakasiky la vanille andeha tao. Ka izy zegny navela obaoba amitsika satria nanomboka tamin'ny 24 septambra taogno 2024 nisy tetikasa izay ny filohan'ny pirenena amin'izao fotoana no nametraka ny vato fehizoro hanamboarana ny trano agnatina toerana izay antsoviny hoe maison de la vanille koa ny agnarany, ary mitovitovy fo zegny ny antony andeha hagnanaovana azy dia ny hagnamezana lanja ny lafin'ny resaka la vanille, ary ahafana mitondra vahiny magnaboaka ino ny raha mahakasiky la vanille io, ny tantarany, indrindra izy amin'ny tanàna, ary toerana ahafana magnano conférence jusqu'à amin'ny resaka hoe laboratoire karakara raha mahakasiky la vanille agnatiny sindry. Ka amina manokana itoko normal izy koa maro olo malahelo mahininy mahita hoe misy raha raiky ary agny, nefa ndraiky iaraiky le natao tala mbola tsy vita, ary ny jano tsy hay manakory dia izy koa fa niboaka moa vaovao igny 17 octobre 2024 ny ambassadeur en France zegny no niarany salamy zareo atao hoe GVM, Groupement des exportateurs de vanille de Madagascar, nagnambara ny fisian'io tetikasa Antananarivo io, ary ataoko hoe miaraka ministeran'ny commerce na ny hoe varotro gagany olo. Dia izy koa fa nandeha moa ny taregny indrindra amin'ny Facebook misy loholontsika avy amitsika nagnambara fa misy ny atao hoe maison amin'ny M madiniky manohitra izy, dia misy ny atao hoe maison amin'ny M maventy manohitra izy. Fa io na maison de la vanille madiniky M na maison de la vanille maventy M samy mamaky teny olo jiaby, hita iny antony. Fa izy mba nagnazava hoe le araiky antala projet présidentiel, le araiky ary Antananarivo sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana nagnano izy fa miara-miasa bebe kokoa ministeran'ny commerce, fanjakana fôky zay mazava moa izy. Ary niezaka ny fagnaso tamin'izare ministeran'ny varotro fa hoe itoy fô le niny antala izay efa efitra taogno nanomboana azy, tsy hay vodiny tsy hay lohany hatram'izao, ka normal izy ka ohatra zegny olo gaga. Iny moa fagnazavana anazy. Fa ny tegna fandraisako te hihinana eto zegny sady mitondra fagnazavana anaka zaho no tia mora atsika, indrindra le avy antala. La vanille voalohany nahazo anarana zegny atsika antala hoe capitale mondiale de la vanille, ary izy zegny isan'ny tegna makivoka atsika ary mahasarotina atsika. Ankoatran'le hoe efa natsangana zegny ile trano andeha atao hoe maison de la vanille, nefa mbola tsy mitohy. Kivoka atsika fa capitale mondiale de la vanille. Izay maha capitale mondiale de la vanille tsika zegny izegny efa mipetraka amin'ny tantara. Fô izy kazontsika ono 2004 niova sambava ny chef-lieu de région, zegny hoe renivohitry ny faritry, efa maromaro koa le sambava eto zegny mivolagna hoe sambava capitale mondiale de la vanille koa. Nagnino moa
amitsika Antala capitale mondiale de la vanille. Nagnano fagnadiadiagna zaho ary efa elaela mifandray amin'ny olobeo. Agnisan'ny mahatonga le hoe capitale zegny atsika Antala zegny dia nahazo fahasoavana ataoko zegny. Donc izy nanomboka tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany tany satria izy koa avy tany Mexique no tegna nahitagna la vanille voalohany. Nandeha tonga tao nosy Bourbon la Réunion zegny niaizantsika azy, ary araiky amin'ny 720 moa le olo atao hoe Edmond Albius navita nagnano le asa folera amin'ny tagnana, eo amin'ny 70 taogno tafaran'zegny nidirany la vanille Nosy Be Elville eo amin'ny taogno 720 dia 720 na 1905 tonga tamitsika tantalany fambolena la vanille, ary niparitika ataoko hoe amin'ilay faritry sava amin'izy ke izy satria magnino ilay toetany ndraiky toetrandro mety tsara be fambolena la vanille ka nahazo fahasoavana atsika. Ary izay fahasoavana nagnantsika zegny koa zegny mbola ny tohy amin'ilay hoe préfecture zegny ny tanàgnany Antala. Préfecture amin'ny lafiny resaka fitantagnandraram-panjakana zegny amin'ny lafiny tany préfecture Antala, ka ny Antala zegny kazana hoe renivohitry hely zegny amin'ny maha préfecture azy, fa sous préfecture zegny agnaran'ilay toerana aby ankoatran'zegny le district magnodidiny zegny, ka automatique zegny capitale mondiale de la vanille zegny atsika. Io mety maro mieritreritry hoe Antala tena maro famokarana la vanille. Io samby misy ary midadasiky ary na mokarana qualité tsika misy mivolagna hoe andapa tegna tsara qualité-ny la vanille amin'izy ke nony le toetany ndraiky toetrandro voatana. Ivolagniko zegny efa manomboko manimba tontolo iainana atsika, efa manomboko miegny zay kalitao zay. Antsirabe Nord ka azo lazaigna tsara ka kalitao la vanille, fa avantagentsika Antala satria préfecture tamitsika. Fa nanomboka taogno 2010 dia niova sous préfecture na hoe district Antala ary sambava no chef lieu de région, ka nanomboka tena niegny izy. Ankoatran'izay taogno 2019 nitsangana ny atao hoe station vanille tamitsika Antala. Io station vanille io nagnanaovagna fikarohana mahakasiky ny la vanille, ary hatramizao moa mbola ho ambo tsara izy, fa rahantsika malala manakory ny toetrany. Dia izy koa fa niala moa ny mpanjanatany niresi ny fo FIFA ny fitantanana azy. Ny fo FIFA moa foy be pirenena fikarohana ho an'ny fampandrosoana ny zay raha mahakasiky lafiny fambolena zegny. Ka nanomboka teo zegny fo FIFA nitantagnizy, dia arakaraka ny fotoagna nandeha zegny na midremotro ary efa karaha tragnobako feky izy amin'izy ke tsy dia voakarakara tsara. Ka izegny ataoko hoe fikorosofana ny fagnamezana antony raha mahakasiky la vanille amintsika Antala zegny zegny nihetsiky tamitsika ka zegny noho ny fisian'le agny Antananarivo. Ka iny moa nikoraniko i raha jiaby zegny. Voalohany atsika zegny fa tsy tompony miova agnisan'ny tegna tompony ary commence fa tsy ho tompony. Ny antony satria atsika mijanona amin'ny atao hoe fierté fô tsy tena mandre an-tany sara be hoe makasiky resaka hoe fampiroboroboana io lafiny la vanille amin'ny lafiny jiaby. Marina
raha miankina amin'ny politika mpanjakana, miankina amin'ny politika apetraka le fitondrana ake zegny mifanomezana anton'le sehatra marina zegny tsy diso fa za mivolagna amitsika ohatra Sambava misy ny musée de l'avenir, musée Edmond Albius zegny agnarany, tsy fanjakana nagnano izy fa olo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sady misy toerana atao hoe Vaniere zegny sady izy io zegny ahitana ny ataoko hoe démonstration fambolena lavanio na le amin'ny izy le Rabojangary na le sous-serre le efa agnatina karazana aratorato igny zegny toerana misy izy ary misy boutique marina atsika amin'ny antralalana Antala ndraiky Sambava igny misy toerana raiky sady fandraisam-bahiny fô tsy tonga jusqu'à fanaovana musée zegny asa hoe nitavandra loatra atsika zegny am'le hoe projet présidentiel dia fampizaha teny ambiny fa Sambava zao efa manomboka andehanana mpizahatany ilay musée Edmond Albius ary ankoatran'izegny atsika zegny sarotiny tamin'ny agnarana maison de l'avenir tsara haintsika fa io maison de l'avenir io amin'izy ke fa maloha fa telo ny haiko araiky azoko honogno voalohany Sambava Antanifotsy misy la boutique atao hoe maison de l'avenir izy io fa mivarotro fô zegny article souvenir na hoe le raha jiaby mahakasiky l'avenir zegny ho an'ny mpizahatany asagosely na hoe vanille tressé sy ny tariny maison de l'avenir agnarany nametraka ny filoham-pirenena ataontsika maison de l'avenir eto Antala maison de l'avenir le tafaraka ovitsela hely maison de l'avenir de Madagascar agnarany tsy le agnarana zegny tegna tiako aboaka amitsika hoe manana ny antony fa ino ny raha tokony ataontsika mba hahatonga atsika tegna hoe hitana izegny laza ma hoe capitale mondiale de l'avenir zegny fa izy ka ny raha misy amin'izy ke mazava ho azy efa manomboka détrôné taoko zegny kapanjaka edy zegny efa manomboka ho azon'olo hafa ny couronne na ny satroboninahitra ny antony atsika jiaby zegny mety samy manana zay andraikitra zay na ny mpitondra an-toerana izay tokony ho sarotiny indrindra lay ny fidimbahoaka isolo vava azy na ny mpahay raha mahakasiky l'avenir na ny mpiasa na mpiandraikitra jiaby mahakasiky l'avenir ary mivelon-tegna amin'izio ary velon-tegna antsika resy zegny miodigna amin'io l'avenir zegny mahatonga tatoato atsika crise satria ambany vidiny ary na ny fitondrasam-panjakana ka zegny tokony mametraka zegny karazana hoe fagnajana amin'ny maha hoe nahitana zay vokotra l'avenir zay maro taty amin'ny faritry Sava ary Antala io zegny fa napetraka hoe capitale mondiale de l'avenir io tokony mipetraka zegny zegny fifagnajana zegny mba atonga zegny le fiarahamoniny tsara fa na de zegny mbola mipotoko ndraiky am'izao voalohany efa atsika Sava fô mamokotra l'avenir ary zegny le azavenjare am'le nina Antananarivo zegny satria fa tsy atia amin'ny Sava fô mamokotra l'avenir efa misy bon Alanjirofo izy ty mo miarakaraka tamitsika efa nisy Ambatsoa mo niaraka aminazy ky fa nisaraka amin'ny Alanjirofo misy Antsignana misy Atsignana misy Sofia misy Diana mety mbola misy hafa koa tsy azoko honogno fa tiako volagny zegny efa tsy atsika zay raiky zegny tegna tompony na dia amitsika ty tegna mamokotra izy maro ka tsika nasarotiny amin'ny vavabe fô io saforan'olo dara fô atsika ka dikan'zegny tokony atsika zegny magnano ezaka faran'izay mafy manakora fa antsika magnano zay etsika zegny nisy fotoagna nisy fivoriagna Tantala tao za agnisan'ny nandroso sosikevitra ohatra hoe atsika lasy ty zegny angala initiative na hoe andraikitra hoe hankalazana atao hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny l'avenir atao Antala ny pitsopisony moa igny natsindriko volagniko ito fa mila mamety karaha magnanjegny atsika izy koa to sarotiny fa izy koa ifampizaby magnano eo fô efa nametsiny fô sarotra amitsika zegny satria atsika sady fa avy tsy tompony no tsy tompony tanteraka ka mila miady zegny zegny raha tiako volagny merci tsika jiaby